valmerabanao hatrany a tonga sondra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mankasitraka an'Andriamanitra lehibe satria nomeny fahasoavana indray a nomeny tombontsoa nomeny fahafahana dia afaka indray a nompo azy eto amin'ity toeran'ity ary tsy hanompo azy fosiny fa afaka iona aminy eto amin'ity toeran'ity androany a ary mankasitraka ny bishop Patrick sy révérend Phare Andrianarivo a zaray mandreny mitaiza sy manangana mamesehatra mampivelatra anatin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Alleluia. Eny ary tiako anandratra ny tananao avy hatrany ianao dia hisaotra an'Andriamanitra mifotsika rehetra isika satria nomenantsika ny fahafahana sy ny fahasoavana ary ny tombontsoa ahafahana mitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ahafahana indray mbola mandray kasika avy amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ny isaorana ianao androany. Misaotra indrindra anao zay satria nomenao anay ny tombontsoa sy ny fahasoavana indray tompo afaka eona aminao. Misaotra satria tena tianay loatra ianao zany mahatonga anao mbola mitarika anay mbola mitahiry anay ary manome fahasoavana ao anay hatrany ahafahanay mitoetra amin'ny fanatrehanao. Tompo isaoranay indrindra ianao ary manome voninahitra anao zay androany. Dia ireo sy manandratra anao zay ary kalaza anao satria Andriamanitra tsara loatra ianao ary tsy misy tahaka anao mandrakizay. Ho anao rerianany ny voninahitra androany. Ho anao rerianany ny tena ho anao rerianany ny ady androany. Amin'ny fona rehetra nanomezana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ataontsika mifotsika rehetra anisany antsika isaorana an'Andriamanitra amin'ity. Rehefa misaina ny hatsaranao ny fatokinao isana fantatro fa tsy hoe mendrika handray fitiavana tony anao nefa makasitraka nony fahasoavana sy ny nanoloranao ny ainao tonga ao ira fiderananao
fitiavana misaucha tumpuo ozantokoa Andriamanitra afona rehetra ny sorana ianao Androzy afona rehetra ny ankasitrahana ianao zamezana voninahitra aminy alleluia le tsikilaza andreo ny tena hafa ihany no miaraka amin'ray ni miaraka
faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ny tenako pasteur Rivo Ramanakoavy ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika miaraka eto anatin'ny famakiana ny boky isan'andro mahafinaritra izay isorantsika an'Andriamanitra satria mbola afaka indray zany fahalalana tsara ao anatin'izany boky izany isika ary misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny lehibe eto amin'ny fiangonana dia Bisop Patrick Andrianarivo mivady izay manome sehatra afahako mitondra anao anatin'izany isan'andro mahafinaritra izany. Amin'ity an'ity ny lohahevitra hoentinantsika dia hoe inona no atao hoe vavaka, inona no atao hoe vavaka. Ty volan'ity moa dia tsara ihany manamarika fa ny volana Jolay iray manontolo ity dia izay ny lohahevitra hoentintsika ny mazava-dehibe ny vavaka. Any hoe resaka momba mivavaka foana zany ary izay ny antony ity isan'andro mahafinaritra ity. Vaky teny nalaina tamin'izany amin'ity alahady fa 5 volana Jolay ity dia ao amin'ny Matio 9:1-9 Matio 9:1-9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, raha inay izay any an-danitra ho hamasinina ny anaranao. Eto Jesosy dia mampianatra ny atao hoe vavaka sy ny fomba vavaka marina. Hoy izy hoe mivavaha toy izao, izany hoe tahaka izao ny tokony atao, ny tokony fomba vavaka. Tsy miresaka zavatra atao tsy enjery izy fa miresaka ny fomba vavaka. Hoy izy hoe rainay izay any an-danitra. Zavatra voalohany mila hitanao rehefa mivavaka ianao dia Andriamanitra dia rainao. Andriamanitra dia rainao. Izy no niteraka anao, zanany ianao ary tiany ianao. Mihevitra anao izy ary linany aminao sy ny fiainanao manontolo izy. Te hifandray aminao sady te hifandray akaiky aminao, te hiresaka aminao ary te hikarakara, hitaiza, anangana, anampy, hanoro, hanome izay rehetra ahasoanao sy irianao ary ilainao. Tsy manana eritreritra ampijaly na ampifila na anafina ny tenany aminao izy, fa te hisy eo aminao sy hifandray ary hiasa eo aminao izy sy amin'ny alalanao ary indrindra ao anatinao izy. Mety efa maty angamba izy mpanompon'Andriamanitra eto ny rainao. Mety angamba tena tianao ny dadanao. Mety koa tena kaiky be azy ianao saingy tsy eo intsony izy ankehitriny ary mihevitra ianao fa tsy misy mahasolo azy. Ary indraindray aza alaim-panahy ianao isaina fa tsy mety ny nataon'Andriamanitra naka ny rainao. Mety ihany koa anefa izy ny mpanompon'Andriamanitra eto ny anao mifanohatra amin'izany. Mety tena masika raha tsy fanahy, tsy mba mahita ahitanao andro mihiratra mihitsy ny fiainanao miaraka amin'ny rainao. Mety koa tena tsy zakanao ny miaina miaraka aminy fa tena mampahory anao loatra izy. Dia hoy mpanompon'Andriamanitra eto mbola manohy ihany hoe mety misy indraindray tsy mahita zany hoe raha izany hatr'izay fa ny reniny foana ihany. Mety samy manana ny traikefantsika isika ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra tsika rehetra, ary izany indraindray no mety lasa mampanahirana antsika mifandray amin'Andriamanitra sady tsy tena azonao an-tsaina marina hoe tahaka ny ahoan'Andriamanitra. Fa eto mpanompon'Andriamanitra dia milaza hoy izy hoe tiako milaza aminao fa fitiavana izy. Averiko tsara, tiako milaza aminao fa fitiavana izy. Maharo-po sady be famindram-po ary tena lehibe indrindra dia te hifandray akaiky aminao foana izy. Te hifandray akaiky aminao foana izy. Ny vavaka ozy izy mpanompon'Andriamanitra eto dia tsy hoe fangatahan-javatra na misy zavatra na misy fangatahan-javatra maro azo ao anatiny. Ny vavaka koa dia tsy fomba mpivavahana. Averiko tsara, ny vavaka dia tsy fomba mpivavahana, tsy maintsy atao na dia misy fomba mpivavahana sy fivavahana aza. Ny vavaka dia fifandraisana ozy izy mpanompon'Andriamanitra. Ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra ilay rainao. Ny fifandraisana dia lehibe lavitra noho ny fomba sy ny fangatahana zavatra samihafa. Ny fangatahana sy fomba dia misy ao anatiny, ao anaty fifandraisana. Fa tsy izay ihany mamaritra ny tena fifandraisana, fa fifankazahoana, fifaneraseraana, fifankahazarana, fifanakalozana, fifampitaizana.
hitanao aviriko tsara le izy ozy tsy izay ihany izy mamaritra ny tena fifandraisana fa fifanakalozana fifanerasirana fifankazarana fifanakalozana fifampizarana ny vavaka de fiainana isan'andro mba ahafahana tena mivavaka sy mahay mivavaka tsara de mianara mamaky baiboly mba hamatarana azy tsikelikely ary koa ny teny vakinao de atao vavaka rehefa mivavaka ianao de mianara mivavaka amin'ny fonao rehetra loary zay any am-ponao fa aza manafina ny aminao amin'Andriamanitra afatoy tsara daholo ny aminao rehetra rehefa mivavaka mila mifantoka zany tsika rehefa mivavaka mila tena mifantoka ny amin'ny zay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay de ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra manohy eto hoe mianara tsy mandray finday mitokana mba ahasoanao ny fotoana hivavahanao ny zavatra faharoa mila tena azonao de hoe inona marina ny atao hoe vavaka de ny vavaka de fekinan-doha feno sy tanteraka amin'Andriamanitra zay ny vavaka de fekinan-doha feno sy tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra hoy Jesosy hoe izao voaloboka ianareo sampana zahay miray amiko ary izao aminy de mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona zay ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:15 alay saratsaina izy ny mpanompon'Andriamanitra eto hoe zany tenin' Jesosy zany raha izao sy ianao no sampana ahoana no fahana mamona hoe mavita zavatra tsy mikambana amin'ny tahony na ny fakana tsy possible zany mitiky zany fa ny vavaka de tena firaisana amin'ny tompo fekinan-doha feno aminy mba hahatonga asianao ikoriana amin'ny fiainana fahasoavana ny hery fitahina hevitra fitahina sy izay zavatra rehetra avy amin'ny fakana mba ho amiko soa aminao zay sampana ary hahatonga asy ianao amosy havita zavatra havita zavatra mampasarotra fiainana ny fiheverana fa mahavita tena irery isika fa afaka mamoa irery ny vavaka ozy izy mpanompon'Andriamanitra eto mamarana dia fanetretena zay anehonao fa miankina tanteraka aminy ianao ary izy no fiainanao marina mino aho fa voarainao zay fampianarana momba mivavaka zay zay nentina tato anatiny isan'andro mahafinaritra eto moa ny sainy lalina de hoe inona no atao hoe vavaka milaza zavatra roa ary ny saina andromanalina de ny filazantsarany Jaona 5:15 de ny 10:10 zay ny famakina ny isan'andro mahafinaritra mino fanasoanao zay fampianarana foy izay dia iroso amin'ny fandarina manaraka isika faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny ao anatin'izao fandarina zay anaranao Facebook live ny pejy ny fiangonana saina sy ny radio fandresena 97.4 misaotra an'Andriamanitra ko mandrakariva ny amin'ny fotoana tahaka izao sy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa Bishop Dr Patrick sy Révérend Fara amin'tia anio ity indray raha iresakitsika makasika ny fanatitra androany dia ny famafazana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia anisany tena zava-dehibe satria araka ny bokin'ny Genesis 4:12 zay vakiko aminao hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanapitsarana ny tao-pamafazana tika zay zany famafazana tsy mitsahatra mihitsy ny famafazana raha te hijinja isika satria hoy ny ten'Andriamanitra hoe sy ny tao-pijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina tady tsara fa mahatoa ianao manaraka izao fandaharana izao dia anisan'ny ankasitrahan'Andriamanitra ianao ny amin'ny famafazana izay ho ataonao satria tsy kisendrasendra ianao raha manaraka izao fandaharana izao amin'ny Facebook live mety hoe mety mahazatra anao ny manaraka ny fandaharana fa sahako milaza aminao androany fa raha miteny tenin'Andriamanitra hoe tsy hanapitsarana tika zay androany tena mampirisika anao hamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino zay zavatra nataonao tao amin'ny fanjakany tsy mba olombelona izy ka handainga tsy mba Andriamanitra manadino izy tsaroany ny zavatra zay ataonao androany mampirisika anao mamafaza le tsara le votsara araka ny bokin'ny Korintianina hoe le amin'ny fofeny fitiavana
amin'ny finoananao mahafazatsika indray amin'ity androany ity satria Andriamanitra te hitahanao manokana mataonao tonga tojo amin'izao fandarana izao na iza naiza toerana misy anao mamafaza le votsara zay fanome ny tompo anao ary te hampirisika anao satria raha miteny izy hoe tsy hanam-pitsaharana dikazay zany mila tsirerakintsika mamafy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria arakaraka ny hamafazatsika no hijinjantsika. Marina loatra ny teny malagasy le hoe arakaraka le hoe zay mahihatra ihany ozy izy ny lany be fa ny minitra ianao tena takatrao tokoa fa mamafy ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary tena tonga amin'le toerana tena salonaka ianao. Androany te hiteny aminao hoe afafazo le votsara indrindra zay nomen'Andriamanitra anao. Ao anatin'izay te hiteny aloha rahalarana zay mety afahanao mamafy an'ireo vo zay efa nomanina ho an'ny tompo amin'ity androany ity de misy ny numéro telma moa zany 034 81 984 83 034 81 984 83 na ihany koa 034 85 604 04 034 85 604 04. Ny numéro RTL kosa dia 033 02 092 30 033 02 092 30 na ihany koa 032 97 096 84 zay numéro orange averiko indray mandeha 032 97 096 84 am'ireo laharan'ireo nafahanao mamafy zay vo zay tena tsara indrindra omeo an'ny tompo androany tojo an'le salonaka ianao amin'ity androany ity ao anatin'izay tsika andeha anaraka hira fiderana anankiray ao anatin'ny famafazanao ny fanatitra ao.
mino fa namafy ny tsara indrindra ianao a le voza ny meny tompo anao a nafafinao atao amin'ilay sanylonaka ivavaka tsika ny amin'ny voa zay nafafinao tamin'ity anio ity raha eo mbola misaotra anao zay ary manome voninahitra anaranao nizaniza tompo namafy tato anatin'izao salonaka zay fanipreparenao zao aoka izy jinja tompo araka ny voa zay nafafiny afy na mitokantranony zany na amin'ny fahasalamany zany na amin'ny asany zany na mila fanafahana izy na mifananganany projet zany amin'ity androany ity tompo aoka hoprofonao tokoa fandriamanitra marina amin'ny teninao ianao nizanizana mafy dia tsy maintsy hijinja izy ao anatin'izany hijinja izy tompo araka ny teninao avy zato eny ho voninahitra ianaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen ao anatin'izay dia apatsaka kely farany ianao ireo laharana tarobia zay ahafahanao mamafy ny voa ihany koa raha ohatra mbola tsy tafiditra ianao tao anatin'izay averika any 034 81 984 83 034 81 984 83 na 034 85 604 04 ao ihany koa numéro RTL 033 02 092 30 033 02 092 30 misy ihany koa ny Orange Money zany 032 97 096 84 032 97 096 84 zay raha moa zany ny fandarantsika tamin'ity andro anty hitra anatin'ny fandarana manaraka isika izao endrika ilay zanako andray voninahitra aza sy mendrika ilay zanako andray voninahitra aza sy hoanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjaka mandrakiza hoanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjaka mandrakiza mendrika ilay zanako andray voninahitra aza sy mendrika ilay zanako andray voninahitra aza sy hoanilay eo amin'ny fiandrianana ny voninahitra sy fanjakana mandrakiza hoanilay eo amin'ny fiandrianana
fanzakan manakiza Japelira medica medicare tudo Nazerit me cucami si chiarecciana Japelira medica medicare tudo Nazerit me cucami si chiarecciana Japelira medica medicani tupu Nanzeliret me cucami si chiarecciana Japelira medica Hallelujah Doveți căiani Nanzeliret me cucam năjoar Nanzeliret me cucami si chiarecciana Japelira medica medicani tu Nanzeliret me cucami si chiarecciana Japelira medica medicani tu Nanzeliret me cucami si chiarecciana Japelira medica medicani tu pu medica Medican tupu medica ni tu Yanal medica ni tu pu medica ni tu medica ni tu Kahide le bende le vrahakote le vayaside le be Sena manda karie le boshi kalevre hinde le vayas Vida kele varadus prahite le vahande Sina mende le via karamandi le vohura nahas E catu lavori della mina ravacca da via scendere medica ni tu angiani medica ni tu medicana Sana cetani ni tu medicana umena nyazena ti klena bavianu ir medicantu la recciana da peu medica ni tu
Antsika rehetra iarahira androany. Mendika ny mendika ny mendika ny Hallelujah, wanao mendika mafarad. Hallelujah, mendika nao deraiwa mendika ny mendika sana diarao itu. Amen. Hallelujah, wanao shalala klidra hos mahane sandata tompo amin'ny avo indrindra manjaka amin'izao rehetra manjaka eto amin'ny fiangonanao, manjaka eto amin'ny vahoakanao, manjaka amin'ny firenenay, manjaka ambonin'ny tany. Misandata ambon'izao rehetra ao ianao fa ianao no mendrika. Ambony anarana rehetra, ambony aretina rehetra, ambony olana rehetra, ambony fanamby rehetra, ambony ady rehetra, misandata tompo ao aroka ny voninahitra ao aneniko izao rehetra. Zay tsy hanandratra ny aretina, zay tsy hanandratra olana, zay tsy hanindraindra Andriamanitra olana sy fanampy fahantrana fijaliana, ny indraindrainay sy asandatra dia ianao, ny anaranao fa ianao no mendrika ny fideraly, ianao no mendrika ankalazana, ianao no mendrika membonahitra. Manakizay ianao mendrika anany esy ny aza to. Hallelujah. Androany fanahy masonao mitenena aminay tsara avy. Androany fanahy masonao fangio any anatiny rehetra. Aoka tsy hainy teny fotsiny izy fa aoka le fanao anatiny teny hiditra ny aminy. Anova azy sy ny fijeriny, ame azy fanambarana. Zay anosika azy androso ary amadika azy androso amin'ny voninahitra, maka amin'ny voninahitra, anova azy olona vaovao tanteraka. Mba tsy tahaka ty androany ty intsony izy fa izao ny fotoana farany hijanonany amin'izao avy izao, fa hiakatra hiatsara izy, androso hitombo voninahitra izy, eno fampisehoana ny voninahitra ao ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mastoerina isika. Hallelujah. Sara dopo amen. Rehefa nivavaka nanontany tompo satria misasaka ny taona. Dia olo dia milaza eo amin'ny atsasaka ny taona dia hamelona antsika Andriamanitra. Nanontany tompo Andriamanitra tapitra ty eto ty tiany alahady farany amin'ny atsasaka ny taona voalohany. Hiditra tapataona faharoa zay. Inona marina ny sitraponao anay? Ty taona ty dia meny tombo antsika ho taona fandresena. Fa ao anatin'izany misy zavatra maro mila fantatra sy mila atao. Amen. Ny teny meny tompo ahy dia tsotra. Ity volana ity dia ray volany vavaka. Ina azafady? Tsy hoe tsy mivavaka tsika hatramin'izay, mivavaka tsika ka. Raha izany ve ianao tonga ty an-tranon'Andriamanitra? Fa itsika somary hiditra lalindalina kokoa anaty vavaka. Tsy mivavaka fe mivavaka fotsiny fa mivavaka mifahatakarana ary mivavaka menga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny tokoteny efa rentsika momba ny vavaka. Fampianarana, boky, CD ny enona. Tsy afaka hitentsika efa be zay efa eno zay fa mbola inona foana. Raha misy toriteny tsy tokony hakaleo ary tokony enonao foana mandra-piavon'i Jesosy dia vavaka. Amen. Tsy possible fiainana miaraka amin'Andriamanitra
zay eritreretina fa androso amin'ny fahasoavana, androso amin'ny voninahitra, androso amin'ny finoana, nefa fiainana tsisy vavaka. Tsy possible zany. Raha misy zavatra tena tokony ho fiainantsika, tsy hoe mila atao fa tena fiainana, dia ny vavaka. Ny mahatonga ny kristianina mora reraka, lasa mivadika olo-kafa mihitsy azy, dia satria tsy mitaiza-tena mivavaka. Mety tsy mitovy ny fotoana nanompontsika an'Andriamanitra sy ny mety fataka rahantsika. Mety misy voaingana, mety misy efa ela, mety misy efa nianatra zavatra betsaka, mety misy mbola vao hianatra, vao hanomboka. Fa mamelaka bazy iombonana androany. Fa izaho sy ianao mila miditra anaty vavaka misimisy. Amen. Jeremia 7:30 andiny faharoa sy ny fahatelo. Amin'ity volany ity, anao zava-dehibe ho anao izy. Rehefa mivavaka ianao. Rehefa mivavaka ianao. Jeremia 7:30 andiny faharoa sy ny andiny fahatelo. Zao lazain'i Jehovah mpanao zany, dia izao Jehovah zay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany, antsoia dia ho valiko ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-patarina zay tsy fantatrao. Verset populaire eto, be da be mahay azy. Antsoia dia ho valiko ianao. Isika ve tena mino fa mamaly Andriamanitra? Satria isany mahatonga ny olona ka mivavaka dia satria tsy mahita valiny izy. Isika olombelona tsy tia zavatra tsy mamokatra zany. Mora leo zavatra tsy mitondra vokatra. Fantatra Andriamanitra satria izy nary antsika. Ary eto izy tena mihitsy no miteny, antsoia fa ho valiko ianao. Andriamanitra dia mpihaino vavaka sady mpamaly vavaka. Tsy mampandany andro antsika Andriamanitra hiteny rery, fa hoy izay antsoia fa ho valiko ianao. Rehefa mivavaka ianao dia mila mino fa Andriamanitra dia mamaly soa zay mazoto mitady azy. Rehefa mivavaka ianao dia mila mino fa mihaino izy ary mamaly izy. Rehefa mivavaka ianao dia mila mino fa azo valim-bavaka araka ilay tediavinao ianao. Rehefa mivavaka ianao dia mila mino fa izy zavatra hitanga, izy zavatra iova, izy zavatra hetsika. Rehefa mivavaka ianao. Fa tsy andao aloha entina mivavaka dia ho hita eo, atsotra zany ka matotsika mivavaka dia mino fa mamaly vavaka Andriamanitra. Nisy evangelista anankiray zay zay efa nodimandry, efa lasany amin'ny tompo izy. Nanao korazady tamin'ny toerana anankiray izy tany ivelany tany. Dia rehefa avy eo nisy lehilahy anankiray nanantona azy. Dia zao ny tenen'ilay lehilahy io, ilay lehilahy zany mialatsiny raha hanona-kely an'ity silamo izy. Ozy hoe, ianao izy rehefa mivavaka dia ohatrany tena siora be mihitsy fa mamaly ianao Andriamanitra. Dia ho ilay mpanompon'Andriamanitra, fa ianao rehefa mivavaka nga tsy siora fa mamaly Andriamanitra? Ao izy izy. Fa inona fivavahanao? Zaho izy izy silamo. Ka ahoana ny tsinonao fa mamaly Andriamanitra? Ao izy izy. Dia inona zany ataonao rehefa mivavaka? Mivavaka fotsiny ao izy izy satria nasena mivavaka. Fa za tsy mieritreritra hoe mamaly Andriamanitra. So dia mba ohatr'izany koa ianao io. Mivavaka ianao satria nasena mivavaka. Fa ianao tsy siora hoe mamaly Andriamanitra, na tsy hainao hamaly izy satria fa dia mivavaka aloha. Fa zay toy ianao toy antsotra zany ka antsoia fa ho valiko ianao. Tena tenao mamaly Andriamanitra rehefa zany no mivavaka. Avy ireny fandroana, mamaly Andriamanitra rehefa za mivavaka. Mamaly ianao Andriamanitra. Mamaly vavaka Andriamanitra. Halleluja. Antsoia fa ho valiko ianao. Ka ampisehoako zavatra lehibe, sarim-patarina izay tsy fantatrao. Araka ny tenenako anao ity dia iray volany vavaka. Ary anatin'ity iray volany ity dia misy zavatra anankienina ho ataon'Andriamanitra. Zavatra lehibe ho anao. Zay ohatrany makararendony sasany amin'ilay izy, ka ohatra mitady ampiteny hoe dia tena marina ve zany? Indraindray mantsy ny tenin'Andriamanitra na ny filazantsara
ohatra ny diso ngeza sara loatra ka hatry ny sarotra ekenny saina tena tsy zakany saina le izy fa zakany finoana le izy ny sainao mety tsy azaka azy fa ny finoanao mahazaka azy misy zavatra vitsivitsy reto zay hoy izy hoe ampisehoako zavatra lehibe anao inona ary le zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao raha tena hivavaka ianao voalohany dozy amin'ny andininy fahaeniny indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny ositraniko izy indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny ositraniko izy raha tena hivavaka ianao tapitra amin'ity ndray mandeha ty ny aretinao rehetra amin'ny androny Jeremia izy dia mbola fampanantenana hoe hositraniko ho tanterahako fa rehefa tonga Jesosy dia izy no nitondra ny aretintsika sy nanasitrana antsika kanefa mbola maro amintsika na misy sasany amintsika zay mbola marary na dia efa nanasitrana aza Jesosy fa androany ny tompo miteny raha iantso azy ianao tena iantso azy marina do zay ho tanterahako ny fanasitranana azy na inona aretinao zao Andriamanitra zao tompoko raha rivotsika resaka misimisy amin'ny fotoana miracle spécial fa raha naharatsika Andriamanitra dia zao foana ny teniny ary hitany fa tsara zany ndikany tsara dia zao équilibré tsara io vatanao io no foron'Andriamanitra ho tsara amin'ny fotoana diso be loatra ny siramamy tsy marary zany ianao fihinana mitranga io ihany dia afaka manasitrana azy lazaina fa rehefa miena ny siramamy dia zao ny aretina tombo ny siramamy dia zao ny aretina ary hitany fa tsara zany raha voatady hiakana ny to ansokina tonga dia miteny vanaminy hoe non tsy zantsika zao dia verina stable ho azy ao anatinao misy fiainana Andriamanitra ampy amponga anao ho stable amin'ny zavatra rehetra tsika etra ohatry ny sasana zay tsisy fanantenana isika manana fiainan'Andriamanitra tsy zay ve lazaina e hoy zay fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika tsy fiainana hoe fiainana tsy haiko ka rehefa tonga ny aretina dia vizina le fiainana mandrakizay ny anarana amin'ity le mandeha tianao raha tena hivavaka hoy zay ho tanterahako ny fanasitranana azy mety hiteny angamba ny sasany hoe ka za efa mivavaka foana fa tsy sitrana za tsy mino an'izany tonga dia tsoroko tsy mino azy zany aho ko manino misy olona ivavahana ka maty valiny dia tsotra satria ny fahafatesana koa dia fanasitranana amen ary faharoa ny fahafatesana koa dia safidy raha sitrapon'olomena nge dia tsy ho faty mandrakizay ozy ny sasany ko safidy amina hoana io nge rehefa tonga ry bisopa tsisy afaka amin'ny safidy fa zay tonga dia zay no izy fa afatesana nge tsy mandodomba ravana ka ilaza aminao izy zao zany no fisainany sasany nendry zareo zany fa raha tonga fahafatesana tady amangivangy anao ampasahivo azy kely ny tenin'Andriamanitra ry fahafatesanao aiza moa ty herinao sa tsy zay voalaza soratra masina efa nofoana ny fahafatesana Timoty faharoa toko voalohany andininy fahavalo voatory-teny voaingany zany efa nofoanana ny hery ny fahafatesana ny filazana tsara ozy izy nentina ampiseho miariary an'izany dia nanafoana ny hery ny fahafatesana sy namezana antsika ny fiainana sy ny tsy fahalovana na hoe ny immortalité fahafatesana ina ny ampitahorinao ahako raha zao dia tratra nytiny anao zareo resahana vady-zahako ny fahafatesana amiko dia safidy amin'ny fotoana mbola tsy vitako ny mission ako navizina ary aho tsy mahazo maty non tsy manaiky aho o Jesosy zay zao ny fahefana azoko avy amin'ray zay ihany manolotra anay koa ary zay ihany makazy amen ka raha safidy ny ho faty ko maninona ny sasany maty satria zao ny teniny tsy vitako tsony fandeha tena andeha izy amen
aloha tsika tsiditra lala aloha fa manjary aloha tsika atreo ihany fa tsy possible zany hoe tena mivavaka ianao ary mbola tsy vonona no faty ka tsy sitrana antsoya fa ho valiko ianao ho tanterahako ny fanasitranana anao ozy faminina ny boky n'Isaia hoe aozona no anatanterahany Jehovah zay tsy vitany no zany inona eritreretinao fa mbola tsy vita azo fitainao anao le izy atsoy ahako fa ho valiko ianao isan'ny zavatra anankiray ataony ho za ampisehoako zavatra lehibe anao iny anankiray zay fa ho ataony tanterahako ny fanasitrananao ho zay eny ositraniko izy amin'ity volana jolay ity tsy mahazo marary tsony ianao tsy mahazo raha ohatra anao karary dia safidy le anao aza manaiky arary na ahoana na ahoana tana midy atrano midi atrano idy olona clé vonoiny telefôna zao lazainy Andriamanitra tsy sy miala ta za mbola tsy niteny fa ho faty ahako tsy maintsy sitana na ahoana na ahoana ianao tsy Andriamanitra mandainga ianao tsy Andriamanitra mamitaka ianao dia Andriamanitra velona eo akaiky izy rehetra miantso anao ianao dia izay miantso anao marina tokoa maraina atoandro arivo ny antsoko anao dia eno ahy ianao ka amaly ahy aza dia fantatro fa menao mandrakariva ianao tsy manaiky amototra ianao na ahoana na ahoana sy tena Jesosy tena velona ianao dia sitrana izy velona foana tsy mila antany izy zany amarinao koa ny tenao raha tena marina zany marina foana ny tena tsy azo antanina koa zany question zany tsy tokony aperaka ny tokony ataonao dia zao rearetina fakahita etsika isanao fa ianao tsy maintsy manteny anaranao aza tsy maintsy salama ny Andriamanitro mahavonjy ahy ny Andriamanitro manasitra ahy ny Andriamanitro manafaka ahy ny Andriamanitro laza fa tanterahana ho ahy ny fanasitranana tsy maty amin'ny tsisy dikany Jesosy maty mba hitondra ny aretintsika izy za manaiky marary tsony antsoy aho izy fa valiko ianao faharoa inona ny zavatra ataony eo amin'ny andiny fahenino ihany noho izy hoe asehoko aminy ny areny fiadanana sy fahamarinana asehoko azy zany hoe ohatrany ao zany atao hoe miadana Andriamanitra telekinao ianao moa efa elaelany tsy natsiary niadana maro amintsika ny diso miezaka loatra hanova ny zavatra rehetra amin'ny saitsika amin'ny eritreretintsika fahaizantsika tiatsika kontrolena ny olona sy ny zavatra rehetra mahasosotra le ataon'le zanako mahasosotra le ataon'le vady manderaka any ataon'le mpanampy za mahatonga na io fa dono moa fa ifakaitsika kalma tsy amikery na mipatanjahana fa mifanahako o Jehovah misy zavatra azonao kontrolena androany fa tsy voatery voakontrolenao raha pitso misy olona azonao fehezina androany fa tsy voatery voafehanao raha pitso raha tianao ilamina ny fiainanao ho zay atsoy ahy fa asehoko anao zay natao hoe areny ny fiadanana manakare-piadanana Andriamanitra Jehovah Shalom no anarany andrina ny fiadanana izy afaka mamey anao fiadanana izy eo amin'izay tsy zakany saitsika sy tsy zakany volantsika tsy vita ny fahaizantsika sady tsy azo ny olona omenantsika o Jesosy ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fahameny zao tontolo izao non tsy avy amin'ny hanina tsy avy amin'ny sexe tsy avy amin'ny zavatra sotroina tsy avy amin'ny tomobile tsy avy amin'ny tranobe ny fiadanako Andriamanitra fo zay atsoy ahy dia asehoko anao ny arenan'ny fiadanako atsoy ahy mety mahatsiaro anao tena Andriamanitra tsy mandeha amin'ny lono mihitsy ka ty fiainako ty ohatry ny hoe mijory ka mijory rehefa ena masom-bahoaka dia mody nitsikitsika manao semblant be fotsiny mody nareo mivady kosa tena mampitovy akanjo tsara be ny akanjo dia mifampitse misaotra beza nefa ny tena ao izy ny tena mampitovy eo amin'ny akanjoko ny akanjonao zay reny nareo vady tena ohatry ny faka ty fampitantana tena hoe tsy ho fakafoy miara-dalana saty foana ho eo sahoana chéri araka ny tanàna nefa ny tena marina le tanana faneo sady mifamiketoka mafy mangena inona koa ny jerijery anao ny eo foana
fanao mijery ivelany tsy fantatro fa le olona jerenao tena faire semblant fotsiny mody tombova samy tombova soava tombova soava tombova soava de ohatran'io dia tena wow fa ao anatin'io izy nge mijaly ao anaty costara mangamanga izy tena ohatran'io dia tena wow izy ao dia tena mahery foana hita hoako fa ny tsy azonao misy hoy Andriamanitra tsoy a fa asehoko anao ny arenany zay natao hoe fiadanana hatraminao ve nao ta hikorotan-dava rahabola isaka ny faravolona miasa saina foana sy tonga leo 15 kory dia efa manomboka mitady telefona natsona indray vola 20 zany moa dia efa tena tsy azo raha miperaka elaela fa kisitina be mihitsy vo tonga ny facture dia tsy maintsy misy fifadikanina aingana tsy ohatr'izany ka azon'Andriamanitra tao mamenao fiadanana rahabola so dia verinao aza fa zanako kalahafa ianao zanak'Andriamanitra ianao ny zanako sy ny asan'ny tanako avelao adidiko mialatsina raha hiteny an'izao mba manakambo en'Andriamanitra ka sy ahitany zanany jalavo fa problema le zanany matikambo amin'ny zavatra hafa fa raha tongotsika tena hitady azy marina mifotsika rehetra hoy zay asehoko anao zavatra mbola tsy renao hatramin'izay zava-dehibe no ataoko anao inona Jesosy asehoko anao zay natao hoe areniny fiadanana ara-pitiavana ara-bola amin'ny asa tonga miteny tanora sasany te hiadana ve Jesosy atsona azezana tsy ny fisavanao telefona vadinao lavana tonga azy hoendry misy pusy tsy hitanao any fa rehefa mivokatra izy vao mitsofoka iny pusy iny rehefa ohatrany io telefona io azo kitikitehana fa misy zavatra tsy azonao atsena mihitsy niany telefona ny vadiko tsisy code tsy ohatra le teny bishop hoe rehefa ny telefona misy code zay dia mba may fa na tsisy code mihitsy sy jerenao na Facebook nininy tsisy mihitsy tsy fantatrao fa manana compte hafa mihitsy izy compte surnaturel tsy fantatrao fa misy pusy hafa mihitsy ianao zany efa matory andray moa dia sy ny tonokalo voasoratra ho anao andray le beloka teo moaingana aloha dia iny ianao dia nilamy ianao ndry tsy manoro sasany ianao an'izany so dia izany ka ifanaovana azy pastera mahafanta zavatra betsaka amin'ny fiainan'ny olona fa tiaka tongavana dia tsotra sy ny fihezahanao hicontrôle antyrehetra tia ny aplamanao raha olombelona tsy mahazo aina raha tsy voafehany zavatra rehetra aloha Andriamanitra ny contrôle ny zavatra rehetra tsy amikery tsy amitsaina tsy amipatanjaha fa mifanahiko Jehova amfanahiko Jehova izy moa miteninao fa zanakao tena endry be mihitsy ny atonga an'ireo hoendry dia fanamasina rehetra afaka endry reo rehefa eo masonao miara-vavaka aminao tonga dia mitena miteny tsy fantatra ary nalianao ary ambakainy ninazy misy vocabulaire tsy henonao mihitsy ny zanako tena mivavaka ozy sasany fa vao tsy eo enao lasa ny saka dia mandiny totozy ka tsy fiainana ohatr'izany ny ilainao tsy fiainana fiainy fiatsaram-bela tsy ohatr'izany tediavinao fiainana misy fiadanana fiainana mamenao fitoniana sy filaminana anaty atoron'Andriamanitra tsika ny tokony atao atsoy ahako dia hovaliko ianao asehoko anao ny areniny fiadanana manaiky ianao mandany andro amin'ny fahasarotam-piaro sy amin'ny fakistiny sy amin'ny gidagida lava manino inona no olanao teo Andriamanitra kely anga ianao manina tsy omena an'Andriamanitra ny adinao dia matoky azy fa omena anao no antsoina hoe fiadanana atsoy aho izy amin'ity volany ity tokony ilama amin'izay ianao
fa tsy miakatra tozo-dra lava korotana foana ny kibo satria mivalona fareraka mety izay lamina aloha Andriamanitra ny feny zavatra ity anao examen anao dia menara tsara ataovy le examen dia matoky fa afaka fa tsy Andriamanitra nisy tsy natina ataoko tany tsy afaka amin'ny tetemy foana azon'Andriamanitra hovaina tamin'ny soratra any mody manala ianao fa efa kontiny afaka aza manao ny kantady asa foana fa tsy nahita asa mihitsy zay ametrahako demande rehetra tsisy mamaly ka satria anao rery ny te ametraka azy fa raha mba zay anao mba miteny fanamasina ndao tsika isanao anoratra ny tia dia izy tia napetraka tsika isanao tozy ny fanamasina atsy apetraka misy posta tsara ohatra anivo eo misy ao ary misy toerana vaovao tsara homeko anao ary ambony karama tsara mihitsy teo omeny anao asehona anao ny aren'ny fiadanana rehefa tena mivavaka ianao dreneny mahagaga tena mampalahelo fa aleon'ny olona mandadilady any amin'ny mpampindram-bola any amin'ny banky any amin'ny otiva any amin'ny inona daholo microcredy any amin'ny zao karazana mpampindram-bola rehetra zao mamorona dossier be da be mitady antoka be da be maka any fianakaviana mba zona kely 50 millions 100 millions rehefa avy eo amin'izay rehefa tsisy voalohany daholo izy rehetra dia bisopa mangatabavaka efa nitrosany any amin'ny banque zao nitrosany microcredy zao ny any amin'ny otiva zao ny any amin'ny inona maso zao ny any amin'izao bisopa nahankoana zany efa tsisy bisopa tapitra namidiny entana rehetra hatramin'le natao antoka bisopa ka ny problema dia zao tianao izahina anao le tokony ataonao inona le izy vavaka zavatra tsikary dia zao ny olona tsy ka mivavaka dia te hampivavak'olona foana azonao ve ny tiako tenena amin'izany satria izy ka mivavaka dia anao ny tiananao le tokony ataony ay bebe lui zany ty manorary ty e mba hitam-bavaka le zavikeliko fa anala CP dia hitam-bavaka le vinantolako fa mamolava mampijala ny zanako dia hitam-bavaka koa le rafozan-draha le zanako fa tena miditra foana fiainandrareo dia mikorotona dia hitam-bavaka koa le vadiko ato fa sepitra lava izy efa antitra koa angabo tiany zady daholo ny anao ny tokony ataony rehetra ianao ve tsy mahatsikaritra an'izany rehefa ianao zay ny tsy mahavavaka dia tianao bisopana anao le tokony ataonao ny ataoko dia mame sakafo faminana anjaranao ny ataoko dia mame lesona fa mianatra dia anjaranao ny ataoko dia manoro fomba fanalana examen fa ny examen ianao manala azy fa misy amintsika asa tiatsika bisopany ame sakafo ary izany inona zay io matavy foana fa ianao mememe hananina io vavaka antsoa aho fa asehoko anao izy izy ny aren'ny fiadanana fahatelo inona ny zavatra ataonao anao eo amin'ny andiny ny fahafito zao ny teneniny ary Joda sy ny Israely dia ampodiko avy amin'ny fahababony ka ahoriko ho toy ny tany aloha izy ahoriko dikany ahoriko dia atsangako tsy haiko efa rava ny fanomponao na rava ny fiainam-pananao na rava ny fiainam-pahamasinanao na rava ny tahotra an'Andriamanitra na rava ny arabolanao ozy or Joda or Patrika or Israely ahoriko indray anao raha toka iantsoahako te hanangana anao Andriamanitra eno tsara no avinao tsy netanan'olo-kafa fa eny tanan'Andriamanitra tsy anaty poketran'olona ny arenanao fa eny tanan'Andriamanitra azo poketran'olona entina mbavaka lava anazy fa tsy anao avelao Andriamanitra hitala ianao ozy ahoriko indray ianao misy tamintsika reto possible isaky mivavaka taloha dia mahita fahitana matory dia manofy mamaky baiboly dia mahazo révélation eny andarana dia maheno tompo miteny ankehitriny tsy hainao ntsony ny devoly sa ny sainao sa le nitantarain'olona tadidinao io tsy hainao ntsony manavaka fa namasina ve zany satria lasa maina fiainam-pananao tsy miteny zany mba hanamelika na sanatria navesatra fa mbola afaka miverina mahazo aina ianao raha vonina ianao ife tena andaha-tena hitady an'Andriamanitra antsoy aho dia hovaliko ianao inona ny teneniny ry Israely eo ahoriko indray ianao dika izay atsangan'Andriamanitra indray ianao ho atsanga ny fiainam-pananao io inge ino tsara lasanabavy na maina ohatry ny ahoana reo azo velominy io na efa doky taky ny ahoana masom-panana sosofonao ka tsy mahentsony mbola azo ranitiny io
raha mbola afaka mandadilady amin'ny tany mivavaka mitomana andranomasika maro amintsika koa mantsy rehefa mivavaka ny tsy mitomantsony mamelahy tena rehefa ny zava-panany tsy mampiotsina anao mitomany io mba hitomany io masonao maina be io misy amintsika efa tena ela no mitomany farany tsy haiko ny vokatry ny fitezanantsika ngamba hoe ny ankizy lahy tsy mitomany zany na jesosy ary nitomaniko ianao tsy hitomany baiboly dia minaza fa nianatra fanarahana tamin-dranomaso izy dikan'izany mivavaka tamin-dranomaso izy nakatozy ilazan'andriamanitra tamin-dranomaso izy misy fotoana maralina izy ary amin'ny-dranomaso no tsy maintsy andehanana amin'ilay izy kinaona miteny anao fa tsy tokony hitomany misy fotoana mila mitomany tena mitomany mafy mihitsy raha te azanaka raha-panahy mila mitomany mafy mihitsy raha teo ambiny mila mitomany mafy raha te hita intervention n'andriamanitra fa tsy andriamanitra ty mpanomponao tsy dia mahay mivavaka moa andriamanitra fa te angataka vavaka amin'ny bisopa fa izy mahay mitomany dia mba andriamanitra mba tsy zany ka sasianao mila mandahatena sasianao mila mandahatena tady an'andriamanitra fahorin'andriamanitra indray ianao sokafin'andriamanitra indray masom-pananao lasa hitanao amin'izay ato ny tokony atao ty ny tokony ale tadio fa ny olona rehefa tsisy atao dia mpanakiana olona ny asany ny mahatonga anao lasa negativa lava sy feno fanakianana io dia satria tsisy atao ianao ny olona be atao tsy manam-potoana ao amin'izany ny olona tsisy apoka ihany mitady paosy goka ho sokosokiriny fa manao ohatran'izany lozatsika tsisy vola mihitsy nge tsy hay mihitsy izy ty ahoana da ahoana e zaoko zao sisy e oziny sasany azon'andriamanitra tsangany ianao fa misy fepetra atsoa izy mandala mitady azy mandala mitady azy mba lay fisaratsiny zao zavatra zao eto Madagasikara any dia efa misy an'izany misy faritra maro eto Madagasikara zay tsisy hôpitaly goavana rehefa marary ny olona any dia misy fotoana tsy maintsy mandeha avion mihitsiny mba ho akaty amin'ny Gérard Robic na Gérard tsy na Gérard mibatana makany fizy mibatana makaty dia tahak'izay koa raha tianao andriamanitra hanangana anao tsy andriamanitra mibatana mba hidina fa ianao mila mandahatena hiakatra hitady an'andriamanitra fa tsy andriamanitra avy ianao no ozy izy mekara ty fa ilaza zavatra aminao aho izany anjarantsika ny mandahatena araha aoka tsy izahay no anao zay nge tsy maintsy mivavaka ho anao foana e fa ho tana ho amin'ny pasterany tsy mivavaka ho amin'ny mpino mamela tena nizanizy anao metrehtra hiditra anaty fanompona na pitarika ianao na bidery ianao na piry ianao na paka caméra na akeo na sécurité na miara-mila tompo na club d'enfant ny asa voalohany natao hoe ministera dia manompo ny olona amin'ny alala ny vavaka tsy toriteny voalohany vavaka raha tsy vonina hoe vavaka an'olo aza midikiditra amin'ny asa fanompona fa tsy natao anao zany ny ministera voalohany dia vavaka ho an'ny olona tsiry sady tsy microde tsy toriteny vavaka ho an'ny olona adidinay ary tsy maintsy ataonay ozy ny teny Samuel zay hoe ataoko ahoana ny anoto anatrehan'i Jehovah ka hitsahatra tsy hangataka ho anareo tsy maintsy izay tsy maintsy mivavaka ho anao foana fa aloha zava andresaka ny vavaka ataonay tsy mahasolo lenao mivavaka fa ianao mila mivavaka ary tsy maintsy mivavaka amen karaha tianao andriamanitra hanangana anao indray tsy 10 minitra ny tediavin'andriamanitra aminao tsy 10 minitra mila mandahatenao adiny ray adiny roa isanandro ririnina ny andro fahazabe torimaso mangatsika le andro tany fo amin'ny evatra tena fo maraina ve jesosy aloha ato anaty botifotsy te fa mangatsika le andro avalo sasanao dia efa matory amin'ny eny ianao voataitra ka raha mipetraka any amin'ny pôlinao anao tsy matory amin'ny eny na mifo amin'ny sivy asiko mafy ny tenako mangana fandao zaza efa nitory indray no lavina raha misy tanaraka ho jesosy aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany aranaraka
raha te hitan'andriamanitsika tsy kilalao la miaraka amin'ny tompo misy miteny fa fivavahana dia ho an'ny vehivavy sy ny malemy saina andrano dia ho hitanao ianao matanjatsaina io fa sy natao amin'ny malemy loha no mivavaka mila olona misy fandavatena disingeza loatra eo andriamanitra io tompoko misy fotoan'andriamanitra mamelanao am'izay mety adalanao am'izay mety faiblessenao mandrainao foana mitianao foana fa rehefa elaela tozy am'izay andriamanitra non ampizay le tahina foana tsisy ninenina tao mila mitombo am'izay ianao ary fitsatsany izy zanako hoe efa fito taona nefa mbola manao maloto apataloha amintsika tsy normalna izany ohatr'izay koa amin'andriamanitra fito taona ny vavahana tsy mavavaka fa tsy 10 minitra na ny anjely ary gaga amin'andriamanitra tsy normalna izany satria anao tia sady zanany dia tsy mamelanao tsony izy omena ny zavadrehetra nefa tsy anao ninenina hoe andriamanitra mila mitombo ianao ho anaka fa mampijaly teny ianao za fotoana zao ndao hiditra lalindalina anaty vavaka misy adiny ray adiny roa adiny telo roa maraina roa ariva adiny roa maraina adiny roa amin'ny alina tsy voatery mila mason'olona hijery ianao tsy voatery tsy maintsy miaraka aminao hatrany vao mahita hoe io fa nivavaka izy avy aloha zareo atory ianao rery ao mivavaka tsy maintsy hitan'ny olona anao rehefa vavaka tsy mason'olona ny ilainao andriamanitra ny milanao za manana fandavatena tianao andriamanitra hanarina anao ho zay atsoya dia hovaliako ianao fa efatra inona ny zavatra ataonao antsika hozy amin'ny andiny fahasivy ary ho anarina mahafaly azy zany sady hoderazy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambon'ny tany izay andreny sorehetra ataoko aminy izay andreny sorehetra ataoko aminy dia atahotra sy angovotra izy noho ny sorehetra sy noho ny fiadanana rehetra la mba yakosy abrahande mba azonao an-tsaina ve zany hoe tsy hoe hiady andriamanitra ampahory fahavalo fa fitahina nomeny mahatonga ny fahavalo mangovotra tsy hoe volon'andriamanitra mpamosavy dia matahotra anao mpamosavy eo an-tanàna le mpamosavy ajanonao fainao tahiny mety le mpamosavy mandraraka atody lamoka ataony dao ty kapa misy maloto ty fafazany tapakazo anao fafazany rano ary ataony an'izao ary alainy saribakolo atao dao ty rehetrana ty fa anao me matavy me tahiny me mandresy me mahomby lasa dala mpamosavy any ho zay ataoko mangovotra ny firenena noho ny amin'ny soa zay ataoko aminao atsoya fa nioko zavatra lehibe anao ina le zavatra lehibe hoy izy hoe anisoa azy ny amin'ny soa rehetra ataoko aminy sy ny fiadanina rehetra dia atahotra ny firenena tsy miteniteny foana andriamanitra tsy miexagere andriamanitra rehefa miteny fa rehefa zay ny teniny zay lazainy dia any atao anisoa anao andriamanitra alesoa tonga amin'ity volana ity andriamanitra le soa men'andriamanitra anao ampy atonga mpanenjika sy mpamosavy sy mpanaratsy rehetra hitapim-bavaka iteny hoe nienjana ihany ny ohatran'ireny ny andriamanitra ao so fotsiny tedaviny aminao atsoy ahako ty tsy resaka 10 minitra aloha zavandresaka tsy resaka 10 minitra fa tena mitatana andriamanitra mifono rehetra mihitsy satria raha fahasoavana mampangovotra firenena tompoko tsy resaka 1 million zany tsisy firenena angovotra amin'izany na mpanampianareo tsy angovotra amin'izany ny soa ataon'andriamanitra sy ny fiadanina ampatahotra olona mihitsy atonga ny olona matahotra anao dika izany ongeza loatra le izy dia anjaranao manao kajy raha mikaramoatrininy ianao dia tokony atahotra anao sasany rehefa manana inony ianao mahatonga ny olona angovotra fa raha ampiakana raha mikaramadisy fe isam-bolana dia mety atonga nyray tanana manam-bola be reny dia tsy ambadika ary vainy anaziko ary manokatra tsena ka be olona be mivatra simon amin'ny taona mivatra vary amin'ny taona mivatra vy betapea misy camion mandalo mangovotra ve ny olona taona ny etako le camion mangovotra ve mbola tsy mangovotra izy fotsiny hoe findra tinga mande tany andravoangy sainy kely fa dika zany tsy any amin'ny resaka karamatsony ty resaka ty karaha ohatra misy olona kiray mikarama 20 million tsy maintsy izy miasa tena miasa adiny 8 ambin'ny folo isan'andro
mila tsy anambady amanjanaka ntsony fa tena maty ny ho asao mba azahono le 20 millions par mois ianao zany etrehtra fa 10 minutes isan'andro de tokony tonga ohatr'izany ianao 10 minutes isan'andro de tokony tonga de multimilliardaire ianao ny ao 10 minutes fotsiny haleloia ha tsy zany ka aza mampatory ny tenanao am-pitsanganana mila mivavaka maritra amin-dranomasy mitaty an'Andriamanitra mba hanasiny soanao ozy a meko azy soa sy fiadanina ary angovotra ny firenena noho ny amin'ny soa zay ataoko aminy raha lasana bavy aho tsy haiko hoe inona ny tokony effort atao tsy mampamendrika tena isika fa ny tena marina ny lalina miantso ny lalina ka raha tianao hivoaka ilay anatin'Andriamanitra lalina mba ho anao avoay koa ny anatinao lalina ary mamoaka le ato sy ray minity sady tsy adiny ray fa mila ora maromaro ary isan'andro ampy ny fotoana hivavahana tahaka ny zazakely mivavaka Jesosy tahindra ny sakafonay mitondra izy tanjaka amen raha sy ianao mivavaka ndana mividy boky de mianara mivavaka tsy mahavita mivavaka matra sokafo ny baiboly de io atao vavaka arao rehefa isaky ny alina mivavaka sasany arao le vavaka mianara mivavaka manakijano zao raha teo lasa lavitra tsy mitsiriritra fananan'olona tokony ataonao ataovy zay tokony atao fa Andriamanitra afaka mitahanao antsoia aloha andengakaingany ino ny zavatra fahadimy ataon'Andriamanitra andiny faharoa-ambiny folo zao lazainy Jehovah tompony maro eo amin'ity tany efa lao tsy misy olona na biby fiompity sy amin'ny tanana rehetra de mbola izy fonena ny mpiandro ondry hampandriny ny ondriny amanosiny eto amin'ity tany lao tsisy olona tsisy biby na mivoalavo ary tsy mandalo eo natao hoe tany lao tobo de tanana tsisy mponina ntsony ohatran'izay rano bomba tsisy nizaniza tany lao zay repotsiny tamborava vavahady miongotra ny tafitsy eo ntsony fanaovan'olona maloha tsisy ozy eo amin'io tany io mihitsy eo amin'io fiainana ravy io eo amin'ny manao zavatra ozy Andriamanitra olaza eo ny toerana fianasana ondry dika zany no feno ondry be da be eo Andriamanitra eo ary feno mpiandro ondry maro ahoana mbola possible an'za antsoia fa valiko ianao mety nitseranao nge zao efa boatra sisa le jeu fa tsy jeu mety tsony ohatra misy CRS zany fa CRS tsisy ninino misy multifruit fa multifruit tsisy ninino mety misy bonbon anglais fa raha mangatsika eny ao anatiny juste amezana décoration le tsena fotsy tsisy mahita tsena ohatrany vitsivitsy ary efa mandeha eny an-dalana eny hoay efa décoration tsisy za fa tsisy tsena ntsony ary betsaka eny olo loatra zany lao ny tsenany tsisy mpianatra ny sekolony tsisy client ny asany tsisy mpino ny fiangonany olona telo sisy ny anaty selulany olona efatra ny zanam-piangonany lao ny tanàna Andriamanitra tianao ianao hamaroko mihaino tsara ve ny rehetra satria ny zavatra fahadimy atao ny tompo zany de zao hamaro anao indrindra Andriamanitra enao sy ny fanananao biby fiomponao zao ny atoriny antsoiako ahoana rehefa amin'ny 12 eo izy fivorina mpianaikitra de anora hoe ny atonga anao mananjanaka tompoko ara-panahy raha tianao io selula zay efa 3 taona iny efa 10 ny ao anatiny ianao hoe tsy menatra 3 taona koratsinonako 5 taona zanam-piangonana 20 tsy metsika amin'ny 20 fiarakisy zay mantsy zao 20 momba ny anara zany mila mitombo ary mila miamaro lakleany de vavaka tsy toriteny atsy kafe sy mofo atsy fizarana akanjo varina menaka vavaka ny laklea raha te hananjanaka ianao tsy asa sony ataonao fa leo ty zaty samara Isaia 4:9 de milaza Isaia 66:8 hoy izy iza no efa nandray zavatra toy izany na iza no efa nita zavatra toy izany izy tany ateraka indray andro va na firenena azo atao indray miteraka fa raha vao narary hiteraka ziona
dia velonjazy dika izany mbola tsy teraka zony fa marary dika le marary dia le mety jazy iny dia nefa izy hoe amin'iny izy ny velonjazy dika zay zany raha te azanaka ianao mila mitomasy mitarena ao anaty vavaka ianao ino tsara tsisy olona bevoaka ray volona dia miteraka ny voalaviny ohatr' zany misy fotoanao tena tsy maintsy mitomany mandritryndray volona roa volona telo volana mivavaka mba omen'andriamanitra olona ianao ino tsara possible anao be da be olona mandalo amin'ny selula na fiangonana zanam-piangonana be olona fa visiteur mibetsaka tsy mety manana zanaka ianao fa manana mpamangy ianao io no mahatonga le hoe be miditra fa be koa no mivoaka mandamy vola foanao émission radio émission télé afisy avy avana manao investissement etsero be da be ny olona tonga mahazo fagagana fa aveo izy lasa tonga lady ny eo ihany eo satria etrehetinao fa événement mahabe zanaka tsy événement mahazahoana zanaka vavaka ny azahoana zanaka miasy marary ao anaty vavaka mitomana ao anaty vavaka zay mahatonga amin'ny teny io masonao maina tsisy raha maso io zay mahatonga amin'ny fiainanao maina fo zay marary zona ary amin'izy le marary iny eo izy ny velonjaza karaha te hiamaro ianao tsy fahaiza mitory-teny mahatonga an'io tsy asa soa tsy fizarana akanjo tsy fizarana varina menaka tsy rafraîchissement anaty cellule hoe ao aminay zao misy biscuit dia indraindray misy fotoana miara misakafo zay dia manino mora miara misakafo voky ny olona dia amin'ny manaraka izy tsy tonga antsony satria tsisy olona miteraka avy amina rafraîchissement fa raha te hiteraka dia mila bevoka mila feno ten'andriamanitra mila mampiditra tena anaty ianao dia mila mitomany amin'iny mivavaka ianao mba hahafahanao miteraka sinon rerakeo ianao zay mahatonga azy miteny atsoy ahako fa io tanananao lao io ataoko fenimponina sy mpiandroondry ary omby sy ondry amanosiny ao dika zany le miantso tsiretsika jehova meo zanaka mila marary ao anaty vavaka raha mbola tsy vonina ao amin'izany nao mbola tsy vonina amin'ny fahalehibiazana ianao mino fa voarainao ny toroteniko farandea hijanona inona koa no ataon'andriamanitra rehefa miantso azy tsika 2:4 io zay indro avy ny andro o Jehova zay hanatanterahako ny teny soa zay nolazaiko indro avy ny andro o Jehova zay hanatanterahako ny teny soa zay nolazaiko tianao avy Andriamanitra anao zay niteneniny taminao le niteneniny tamin'ny 10 taona lasa na tamin'ny 20 taona lasa na tamin'ny 10 taona ty na tamin'ny 2 taona na tamin'ny 3 taona na taminao nosorona na taminao ndraisy tanana tianao avy Andriamanitra anatanteraka an'le teny zao ny condition atsoy ahako fa ho valiko ianao ary aneoko zavatra lehibe inona le izy ho tanterahako ny teny soa zay nolazaiko dika zany reo ambony rehetrarehetra hitanao reo le Andriamanitra nisy soa anao ka hampangovotra firenena le Andriamanitra nasitrina anao le Andriamanitra nangana anao le Andriamanitra amianao ny arenan'ny fiadanina raha tianao nahita ny fatanterahandreo teny reo atsoy ahako vavaka 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 terekinao veaveaka vavaka tsy WWT fa WK VVK vavaka tsy mba zaranao ary ve vavaka ny andrasana aminao fa tsy diplôme tsy mba zaranao hoe vavaka fa tsy lokona volokotitra tsy mba zaranao hoe vavaka ve nitakina aminao fa tsy rakitra be amin'ny taonina tsy mila rakitra nge vavaka e tsy mila diplôme nge vavaka e fa mila lohalika ny foritra fotsiny tout le monde afaka mahazo an'izany ka aza mitena amike sa tsy de misy diplôma sa tsy manambola zay fianakavianay zao volokotitra zao tsisy itirasany atso izy tout le monde afaka mahazo valimbavaka fa miankina aminao sisy tafapitako ny afatra raha tsy diso ahako telekekinao nivokatra ny tsara azy ingenenao isa le ijoro vavolombela bisopa tena nanova ny fianako ny toriteninao iny toriteny tamin'ininy ndray alahady iny nanova ny tantarako tena tonga tena nahitan'Andriamanitra ay ve Andriamanitra mamaly vavaka ay ve ohatr' zany le izy vavaka ina taloha fa tato nahitako fiovavy fa tsy efa vavaka foana fa tany tsy hitako mihitsy izy bisopa tena efa vavaka ina fa nataoko le nitenenao fa tany tsy hitako zay ozana
tsy nataonao le niteneniko mataonao tsy mahita na dia ny ozany azy fa raha tia hitany tompo ianao tena mila mandaha tena mivavaka ianao dia tsanga tsika hivavaka fa namaso misotranao zany amin'ny teny menao anay amin'ity androany ity tiakanao angataka amin'Andriamanitra meo amin'ny fanahy fitiavam-bavaka toany fanahy mazoto meo andaha tena hitady anao Andriamanitra kenamarano shekelevrahandre fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy meo anay andaha tena meo anay ny andaha tena meo anay ny andaha tena tsy hitady fialatsiny lava tsy andeha famaleman'olona lava tsy andeha hitady excuse lava tsy andeha ametsiny olona lava tompo tsy te ho fezo nofo be anay foana zahay amin'ny toromaso amin'ny sakafo sy amin'ny zavatrafa meo anay andaha tena toany fanamazoto zahay toany fanamazoto le bakarone le veyasha mekemri andele bosha eketa labara bose mindakra honde shalabaya ekenda lababa bose fanamasno toany fanamazoto zahay fanamasno meu fandavateny zay fanamasno avozony fiangonanao avozony tsaray avy nizaniza mandray zao na amin'ny radio na Facebook erata meu azy ny fanahy fitiavam-bavaka toany fanamazoto meu fandavatena ampio zahay hivavaka fanamasno inspireo fanamasno atseo zay fanamasno avao zay fanamasno ampio zay tena hitady anao marina te hita ny teny soa tanteraky zay te hita fanasitrana te hita fanangana te hita le sosy fiadana te hita le areny fiadananao zay fanamasno ampio zay rehetra tena hitany ampio zay rehetra tena hivavaka hitadiavana ianao na andro na alina amin'ny anaran'i Jesosy ka na inina mety zavatra andona ny fihetsem-ponay na inina mety zavatra mandratra mandreraka mampalahelo makarary mampitomamy na inina mety pression na amin'ny vola na amin'ny asa na amin'ny fianakaviana na inina mety zavatra tsy maintsy lalovana fanampy tsy maintsy atena tsy anakina anay tsy hitady anao tsy anakina tsy hivavaka fa tonga anay andaha tena hivavaka ninina vavan'ny olona sy resaky ny olona atonga anay hitady anao foana amin'ny anaran'i Jesosy ianao ny loharan'ny fiainanay avy aminao no mapety ny fiainanay avy aminao avy aminao avy aminao rereaky amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy sotra fanamasina sotra miasa ty anatinay sotra fa manomboka eto ianao hanosika anay anaty vavaka misimisy fa tia hitanao zay tompo tena tia hitanao zay tompo maule shkalile borondala keria la boboshi hedele ventala ba le bakari la bosha tekere le bossa rande meketila barundo lo bosha embre kasike le bori handele ba hallelujah menaran Jesus rem sotranao zany am teny menao anay androany fo ianao adsoya de valiko ianao aranao zavatra lehibe saropatarina sotra satria ho tanteranao ny fanasitranana anay sotra satria aseho anao ny areny fiadananao eo amin'ny fiainana tsiraray avy misotranao sady afa rehefa iantsonao reto vahoaka ireto dia anisy soa azy ianao anangana azy ianao amaro azy ianao ary ho tantenanao reo teny soa zay nambarinao taminy tsy hofikiranao ny fanahy fitiavam-bavaka ao aminao atonga anao anna fandavatena andro amanalina hitady an'Andriamanitra atonga anao aresy ny fialatsiny rehetra ny ratra sy ny olona zay mitady anakinao tsy hivavaka miera avy amin'ny fanamasinao aminao fandavatena ao aminao isan'andro famporisiana avy amin'ny fanao aminao isan'andro Andriamanitra ne isao aminao arak'izay lazany tsy hofikiranao ahitan'Andriamanitra mialohan'ny farany volana sy amin'ny volana vaovao ahita famatsiana ahita fagagana ahita fiarovana ahita fidirin'Andriamanitra tsehatra ary faly amin'ny asa magaga avy amin'Andriamanitra fiadanao sy ny ankoranao sika rehetra na hoe amen le fotoana antsika tombo fahasoavana